Izay ilay lazaitsika sy hoe fahaserovana fotsiny no ataosika fahaserovana fotsiny iaho na sanatria zany manao karnaval sy fomba kristianina ny karnaval an'izao tontolo zao zay ary eganyeny sekoly misy atsika mba nisika mbanana maso mba nijerotana mianakeriperina isoy manao karnaval fa fomba n'izao tontolo zao zay mba ny atsika izao fomba manao meky karnaval isakandavana mikarotana tiapary ensika ny vakiteny tamin'ny tsika ny ala amin'ny teny amin'ny amizeny eo anatehany sary ny masomary miara-dalana vola ka ensika ensy tany azo katedraly misy fandaminana tao rehefa leo mahafahasika mandohy ny vava rehefa natomboka sika teny amin'ny fandoasika engavina ireo mitende iorga sy ny zava-maneno atao fitenderenana irany Ai, ai,
dia menunjukkan dari mata biji tahu ada nasi yang letak pada sini kita di Thailand hari ini si ulu dari tengah amat ini saat ini kerja dari sini buat si fokus cawe kita itu ya tahu tak membantu buat ini lagi ayat dari usaha luas usul yang dilai Tunai sani simpan negara yang tak sebanyak sehingga tahu saat ini pendian akan berlaku dari E país da Jerusalém mais Jesus, que litra a Antifazai, litra Faurim, litra Fazida, Yara Treta Cristífica, Ari Treta Jesus, Sai, Pego Mamona, Canizani, litra Pagina, Aula de Cristífica,
ny vavaka isika araky ny naverimberina tamintsika tandidiny ilay fidirany Jesosy atao Jerusalema ny fidirasika tamin'ny varavarambe ny katedraly ka tonga eto avysika miombona amin'ny Kristy manolotra ny ainy ho famonjenantsika. Raha misy taona nampizaly antsika ny faritra avaratra vokatry ny cyclone dia ity taona ity. Maro ny zavatra simba ary ny vokatry n'izay fahasimbana izay. Miombona amin'ireo trapaolina arisika amin'izao fidirasika amin'ny herinandro masika izao. Manantena arisika fa afaka hanarina, afaka hanoro ary miandrandra anireo manam-pahefana fa efa mizaly ny vahoaka. Mino aho fa efa mandray ny andraikitra izy ireo kanefa milaza miara mahita isika fa mafimafy ny manjoka ary matetika ny zavatra toytoy dia ny madinika sy ny kely no voadona voalohany indrindra ka anisan'izany isika tanora sy ravoravo-tanana isika araky ny lazainy isika mihira tsara ny fatanorana ary maniry ho tsara miaraka amin'ny Jesosy isika. Raha miala maty amin'ny Jesosy amin'ny fahotana tokoa isika dia miara mitsangana aminy mitondra ny aina, mitondra ny fiainam-baovao. Ka izay indrindra ireo rasy mipiky asika amin'izao manapotika ny reny zava-misy marobe reny dia vokatry ny fahotana. Tandindy ny fahotantsika ny lalana potika, ny zava-boary potika, ireny no endiny Kristy ary nombabeny ary izay no ankalazaisika izao. Ka matopisa ary isika tanora, matopisa miombona amin'ny fa raha toetra aminy isika ary itoerany Kristy dia miova. Matoa manjaka ny fitapitaka, matoa misy rary no hitasika matetika ka mahatonga sika manao reaction ka manapotika ihany koa dia satria tsy hitasika ny lala-komana, tsy hitasika ny tena fiaina amin'izao fantasika izany. Ka hiaraka ankalaza Kristy arisika ary maniraka sika i Kristy mba ho mpanorona isika. Ary reo mbola matotory nareo valina manarorotra izao fotoana izao ka manapotika na mampanjaka nisy rariny amin'ny fomba maro isan-karazany, na mpitondra izy na tsy mpitondra, na manam-pahefana izy na tsy manam-pahefana, dia seka isika ary indrindra ho antsika tanora, mpanorona isika sy mpanapotika isika fa mpanorona ka tsy menatra amin'izany isika. Kristy vavaka,
Amen.
Skofa andaroeta vela, melohany avian'ny papa ndraiky azima, dia nitalisana mifampitaka ny Jesua ny lohandoha misotro sy ny mpanoradalana mba hamonoany azy. Nefa ireo tsy tokony ho amin'ny andro fety fa sao mitabataba ny vahoaka. Ary sy koa fa tany Betania tao an-trano sinoana boka i Jesua dia misy viavy araiky nidy izy koa mbola nipetraka Jesua nitondra tavoara alabasitra feno menaka magnitry sarobidy natao tamin'ny sarominada le viavy ary nivakiany tavoara ke nahidiny tamin'ireo Jesua ny menaka. Mahatamindreo teo no tezitry ke nifampilaza hoe nahoana rehelanila voana toy izao ty zava-manitra dia nilehibezafahery ranami ka omena manitra. Dia nonono tamin'ny viavy ireo jiaby tao Jesua taminy. Soa no nataony taminy fa ny mahantra dia misy eto aminareo mandrakarivo ka azonareo asina soa arak'izay tianareo fa izao kosa sy eto aminareo mandrakarivo nanao izay azo natao izy nosorany raha teny tena ho fandevenanay lazaiko marina aminareo fanaizanay itoriana ity evanjely amin'izao tontolo izao dia ho lazaina koa izao natao ravehivavy izao ho fankalazana azy. Ary Judasy Iskariota ilay anisan'ny roapolo folahy dia nanantony lohandoha misolo mba hanolotro azy. Fa ireo nonaregny zegny ke nagnety hanamiavola izy. Ary Judasy nitady izay fotoana mety hamadiana Jesua. Ary tamin'ny andro voalohan'ny azima izay famonoana ny papa dia nilaza tamin'i Jesua ny mpianany nanano hoe aiza no tianao alehanay manamboarane ny nananao ny papa. dia naniraka roalahy tamin'ny mpianany izy makanisa ny tanàna ary fanina amin'ny lehilahy iray mitondra sivy feno rano ianareo manarazy ilazao ny tompony trano izay idirany hoe izao no asainy mpampianatra lazaina aminao aiza nefitrano iarahako mihinana ny paka ny mpianatra dia tony efitrano malalaka voavotra sara ianareo ka ao manamboara ho ansika. dia nandeha ny mpianany ke tonga tany an-tanàna ary nahita araky izay nambaran'ny Jesua taminy sy nanamboatra ny paka. Izy koa fa rivany andro dia navy izy sy ny roapolo folahy ary raha hipetraka inona ireo lazaiko marina aminareo fa matikay ny anankiray aminareo izay miara-mihinana amiko. nalahelo ke samy namontany azy tsirairay hoe Izao vai izany ny anankiray aminareo roa ambin'ny folahy izay miara-mandray amiko amin'ny tanany ao am-tovia. Ny zanak'olona dia mandeha araky nanoratana azy nefa mila loza izay amatika azy. Sara ho an'izay lehilahy izay no sy teraka. mbola teo am-pinany dia nandeha mofy Jesua nisaotra sy nizarazara azy ary namiaza ny mpianany raiso fa vatako ity. izy koa fa vita zegny dia nandraika lisy izy ke minefa nisaotra dia nanamia azy sy misy foan'izy rehetra ary lazainy taminy hoe rako ity dia ny raha ny fanekena vaovao izay alasaka ho an'ny be sy ny maro lazaiko marina aminareo fa sy isotro
mivokatry ny voaloboka itsony aho mandraky ny andro sotoko ahy izay vaovao any ny fanjakan'Andriamanitra. Avy nanamira fiderano ero dia nandeha amin'ny tendrombohitra Oliva. Hotafitohina no miantoka ianareo rehetra ny ho alina fa efa voasoratra hoe hokapohina ny mpiandry dia hiaka ny ondry. Fa rehefa tafasangana indray aho dia hilohanareo any Galilea. Eo i Piera aminazy. Na dia hotafitohina ny aminao aza izy rehetra, izaho tsy mba hotafitohina na oviana na oviana. Lazaiko marina aminao Piera fa ny ho alina ihany raha mbola sy haneny fanondrony akory ny akoho dia andaha hitelo ianao. Fa vomaika teny mafimafy kokoa i Piera nanano hoe Na dia iara-maty aminao aza aho dia tsy andrahanao. Ari nivolona karazany kokoa ireo jiaby. Ary navy tamin'ny sahatra hoe Betsemania ireo dia ho Jesosy Mipetra eto ianareo mandra-pivavaka. Ary nety niaraka aminy i Piera, i Jakoba ary Joana. Ary niorokototry sy ory indrindra izy ary misy tany. Ory ny fanahy ka ila afaty ahy. Misy anona eto ianareo ary miereka tony. Dia nandroso kely izy dia nandohalika tamin'ny tany ary nivavaka mba ho afaka amin'izay mora zay. Babo, raiko, azonao atao ny zavatra rehetra ka oka tsy kasika ity kapoka ity kanefa oka sy ny sitrapoko ny tanteraiky faninao. Dia nanantony mpianany izy ka nahita azy natory. I Simona, matory va ianao sy nahatory ora iray akory va ianao. Mieneny ianareo ary mivavaha mba sy ho lasaka amin'ny fakapanahy. Manisika tokoa ny fanahy fa nofo ny osa. Dia losy ndraiky izy mivava dia ilay tenindreo ihany no nampodiny. Izy koa fa nipody nanantony mpianatra izy dia mbola nahita azy natory fa efa londolondo ny masony ka tsy hitandreo izay avady azy ary nipody ampamitelo izy. Matoria amin'izao ahy ianareo ary elasasa aoka izay tonga ny fotoana indro atolotra eo an-tanan'ny mpamono ny zanak'olona. Misangana ianareo desy indro efa kety ilay matikay. Miaraka tamin'izay raha mbola niteny izy dia navy Jodasy Iskariota, isan'ny 12 lahy mba mivoaka maro mitondra safotra sy langilangy niranona tao sorony sy ny mpanoradalàna ary noolo. Ireo dia efa minenay mpamadika azy famantarana karaha izay ro mpanoloro izy ka samory ary nento satsakasa. Vantany voatonga izy dia nanantona Jesosy ka nanano hoe dia namoroko izy ary nosambolon'izy ireo i Jesosy dia noazonona. Fa araiky amindreo nanatsoaka safotra dia naneny ny mpanompo lehibe nosorony ka nahatafika ny sofiny ila. Moa vasy ny sambotra zolahy no viavinareo mitondra sabatra sy langilangy isambotra ianareo. Eo aminareo isan'andro nefa nampianatra teo amin'ny tempoly sy nisambotrinareo. Fa izany no manatanterahan'ny soratra mafy. Dia nandao azy mpianatra
tovolahy raiky nagnaraka azy lamba fotsiny teny am-potika nosamborinao koa dia naria ny lamba ke losiny nefa miboridina izy ary Jesoa nitondrô ho any amin'ny lehibe ny soro izay nivorian'ireo ny sorony jiaby sy ny mpamora-dalàna ary ny olo. Ikera kosa nagnaraka azy teny lavidavitra teny hatrany tany lehibe ny soro dia niara-nipetraka tamin'ny mpanompo teo anilany afo sy namina. Tamin'izay nodô misoro sy ny mpisay jiaby dia nitady izay ampangalan'i Jesoa omino azy nefa tsy nahita. Fa maro ny ampangalainga azy nefa tsy mifamarika ny fiampangalana. No ino dia nisy nitsangana ny ampangalainga ary nanano hoe izy nanao hoe raha itepona tamin'ana ity dia nanana asa tamin'ana indray aho fa tsy mifanarika ny fiampangalana na dia tamin'izay azy. Dia nitsangana teo afovoan'izy rehetra ny vemisoro tena mitany an'i Jesoa nanano hoe na nino tsy valinao izay fampangalanao zay fa tsy niteny Jesoa nanamary akory dia manontany azy indray ny vemisoro nanano hoe ianao va izy zanaka ilay Saola ka novalen'i Jesoa hoe izaho no izy ary hitanareo ny zanak'olona mipetraka eo ankavanan'ilay mahety fanizava-drehetra sy azy eo amboniny rahony lanitra. dia mitrara lehibe misoro ny fitafiany ka ho izy hoe ino koa mahaboalinazy vavolombelo efa renareo teo fa miteny ratsan'Andriamanitra izy ka inona mihevitra nareo. dia nataon'izy rehetra fa mendrika mifaty izy. Tamin'izay ny sasany nandraora taminazy dia nanano ny tapany sy nameny tongony azy ary nanano hoe ny mpanompo avy nameny teramaina azy ary raha mbola teo ambany tany ke dia nateo aminy ny anankiray amin'ny ankizivavy ny lehibe misoro. So fa nahita Piera nanindro izy dia nizaha ke nanano tamin-Piera hoe anao naman Jesoa Nazareany. Ivalian'i Piera hoe tsika navolagnavolagna tsika boaka nalay avatrano tany izy ary nagneno ny Jakobo fa nahita azy ndraiky ilay ankizivavy ke nanambara taminazy hoe Anao koa namany lehilahy koa ianao. fa nandalo ndraiky izy miafaka kelikely dia hoy indray ny olona tamin'ny Piera Namalety koa ianao fagalana. tamin'izay sady niozona izy no nifanta hoe naravolagna zay tsy haiko feky volagna zay mbola tsy haiko feky niaraka tamin'izay dia nagneno fanondroeny Jakobo ary mitsaroan'i Piera ilay nambaran'i Jesoa taminazy hoe tsy mbola agnena fanondroeny akory ny Jakobo dia andaza intelo anao teny komany izy. Izy koa fa maraindray niany milongo misoro dia niara-dimy tamin'ireo olona sy ny mpanora-dalàna ary ny mpisainy rehetra ka namatotra ny Jesoa dia nitondra izy sy nanolotra izy tamin'ny Pilaty. Ary Pilaty nanontany Jesoa hoe Anao mampazaka ny jobo zay Volaza anao ary maro ny raha nampangalamanao misolo azy dia nanontany azy ndraiky Pilaty nanano hoe sinamala koa ianao hitanao fa amaroany zavatra ampangarolanao zay dia tsy namaly eky Jesoa na dia kely azy gaga ny Pilaty. Ary isaky ny fetiny Pâques dia fataony Pilaty mandefa mpivarotra raiky izay angatany vahoaka dia nisy ndraiky lehilahy raiky atao hoe Baraba
satria nahafatolo tamin'ny fotoana. Dia niaraka ny vahoaka tena angataka azy mba hanano arak'izay fataony amindreo fa namaly Pilato nanao hoe tianao fa ny mpanjaka ny jodo no areka ho anao fotony fa fialona no nanolorana ny mpisoro any Jesosy taminazy. Tanjoro ny mpisoro namoky ny vahoaka fa aleo i Barabasy no alefany ho azy ka ho indray Pilato tamindreo. ino ary no tianao atao amin'ilay antsoina hoe mpanjaka ny jodo? Dia miantso indray ireo jiaby nanao hoe fahasoana Jerusalema izy. fa io Pilato tany. Fa ino no antsoina ataony? Dia vao mainka niantso mafimafy kokoa ireo nanano hoe fahasoana Jerusalema izy. Sakan'olombelona Mba
natsirana tamin'i Jesosy koa mba nagneso izy. Izy koa fanavy ny lera faheno dia raha 13 ny tany jiaby hatramin'ny 6 ary tamin'ny 6 dia niantso mafy Jesosy nanano hoe Eloi, Eloi, lama sabachthani. zegny hoe Andriamanitro, nahoana no benilozanao aho? izy koa fanareny zegny ny sasany tamindreo dia nanano hoe ino miasa izy dia nilomoeny araiky tamindreo dia nivotosany vinaigre ny éponge dia nitohizany volotara ke napony ho tsentsefany Jesosy eo izy. Fa niantso mafy Jesosy dia niala eny ary trietra ny sasakany hoe rango ambony jusk'ambany ny efitry lamba tao amin'ny tempoly. Ilay kapiteny nitsangana teo an-tandrifiny Jesosy noho nahita fa niala eny tamin'ny fiantsona mafy karazeny Jesosy dia nanano hoe ary misy diavy tegny lavidavitra tegny anisan'ireny Maria Magdalene ndraiky Maria reny Jakoba zany sy Josefa ary koa i Salome izay nanaraka azy sy nanompo azy fony izy tany Galilea. Fagnampin'ireo dia misy diavy maro izay niara-niaraka taminazy tany Jerusalema. Izy koa farivany andro sady andro fiomana zegny hoe andro mianao sabata dia navy Josefa avy any Arimatia loha olo malaza izay nanantena ny fanjakan'Andriamanitra koa. Nasaky nanampoany Pilaty izy nangataka ny vatany Jesosy. Gaga i Pilaty izy koa fa naregny fa efa maty Jesosy. Ke naniraka ny kapiteny ho avy ke namontany azy na efa maty efa ela izy na tsia. Fa naregny zegny filazany kapiteny zegny izy dia naninany Josefa ny faty dia nividy lamba Josefa ke nomy efa napity ny maty dia namono lamba izy sy nandeviny izy tamin'ny fasana nolavana tamin'ny vato ary nanapotiany vato tamin'ny varavara-pasika. No zany Maria Magdalene sy Maria reny Josefa tsara izay nametrahana azy. Milaza antsika nefa Andriamanitra tahaka ny lazainy tamin'ny Masiny Maria ary io tiany Papa François ho zakantsika tanora na dia maro aza ny mamitaka na dia maro aza ny mivadibadika aza mahavozy isika aza matahotra ny Maria tsara ny fatambrana ka maniry ny zavatra tsara ary tsy mivadibadika dia tokana ihany i Kristy. Antatrelay nametrahako
i Kristy sy mivady ary izy nokanakinatsika ny fiainatsika mitoera ao amin'ny Kristy ary Kristy toetra ao amintsika dia mokatra be ny fiainatsika. Ny faharoa dia mitotoka amintsika maro ireo ampiasaitsika amin'ny fitentsika tanoa maro le acteur principal izy soa fa maro ireo acteur resika e ao Pied, ao Pilate, ao Judas, ao ireo miaramila, ao lay kapiteny, ao i Marsa Maria, ao i Joany, ao ireo vehivavy. Izy amin'ireo sika aiza isika satria tandrindry ny fiainatsika io Judas vesika, Pierre vesika, lay kapiteny vesika, anisan'ireo nanahasy Jesosy vesika. Tiantsika tsara zany tsiraikiraiky amintsika io mamary fa izaho tia mitorety mahaiza mividy mitsara amin'ny hiratsika asaiko nareo mividy ny acteur principal. Izy moa ny acteur principal? Iza izy? Aza mifidy ny Judas, aza mifidy ny Pierre, aza mifidy ny zao sy zao mifidiana ny Jesosy. I Jesosy ny acteur principal mba hatonga sika koa ho acteur principal ary dia sy atahotra isika amin'izay sy avozy isika satria sitrak'Andriamanitra ny fidianasika ny Jesosy. I Jesosy no sitrak'Andriamanitra satria nanatanteraka ny sitrakony ka sitrak'Andriamanitra ny fidianany asika. Azafady mibera ataosika eto izy iberegnany e. Sy nafantatra n'izay sarany tamin'ala izay nefa sisy ananina satria nifidy an'i Jesosy aho ho acteur principal. Ary dia zaraiko aminareo izay matetika aho manao tourné hoy izaho hoe sy mba manana cadeau mihinanareo izaho izay tiako indrindra nefa nomeko anareo dia Jesosy izay koa nomeko anareo. Yeah.
Kristy asika miaraka amin'ny Kristy amin'izao herinandro masina izao hiditra tanteraka amin'ny fijalian'i Kristy ka raha miombona aminy isika maty amin'ny fahotana dia miditra amin'ny fiainam-baovao ka andehansika miaraka hitondra ny fijaliana rehetra mety mitranga amin'ny fiaina fa indrindra ny fijalian'ireo havasika trapaoriana amin'izao olona siklôna izao ary Kristy toa sisy mikarakara izy Aku
Tata